Lanina teto amin'ny espace Eldorado avokoa andrano ny mpikambana eo anivon'ny TGV teto Antananarivo sy ny solitena ny TGV avy any amin'ny faritra 12 no tsy hivina nandritra ity fitaopan-kalazana ny faharoa taona ny fikambanana ity ny lalana nodiaviny tao anatin'izany vanim-potoana rehetra izany ireo tranga rehetra no sedrain'ny fikambanana nanomboka ny 3 Novambra 7 izay nilazan'ny filoham-panorona ny fikambanana ny firotsahan'ny fidina ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra hatramin'izao nisongadina tamin'ny lahateny ny fandimbiasana teto ny amin'ny hoe tsy misy tsy vitan'ny fitiavana sy ny finoana ary nisy ny fanentanana ny mpikambana rehetra mba hanankina hatrany ny fikasana rehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra mba hampahomby izany sy hampandresy azy ireo rehefa eo ny fitiavana sy ny finoana araka ny nambaran'ny filoham-panorona teto na dia teo aza ny tsakatsakana samihafa dia tafita tamin'ny tanjona izay nokendrena ary afaka hiatrika ihany koa ny fampandrosorana ny firenena sy ny fanavotana ny Madagasikara ny fikambanana tao anatin'ny lanonam-pifaliana firahalahiana no nanatanterahana izao fanamarihana ny faharoa taona hijeroan'ny fikambanana TGV izao toy ny tsingeritaona rehetra dia nisy ny fitsofana ny labozia sy ny fanapahana ny mofomamy nanamarihana izany